Ny filohan'ny antoko safidiny Madagasikara Andriamatoa Rakotoarjaona Nirina ny vahintsika amin'ity atoandro ity miara-banao tompoko. Manazanao namana Michel ary faly ankoho manolotra ny arahaba amin'ny mpieno sy mijery ny info media culture amin'ity anio ity. Ny antoko safidiny Madagasikara anisan'ny hoe antoko nandray anjara tamin'ny fitakiana, anisan'ny fanahitana ny Rakotoarjaona Nirina ihany koa tany anatina C11. Fa eto mahakasika an'ilay hoe fitondrana fanavaozana indray no resahantsika eto. Manao ahoana ny fahitanareo an'ilay hoe fomba hitondran'ilay fanavaozana ny firenena amin'izao fotoana izao? Ny fanavaozana avy aty amin'ny safidin'i Madagasikara angamba no holazaiko hoe tahaka ny ahoana ny fandraisan'ny atoko ny safidin'i Madagasikara ny izany atao hoe fanavaozana izany. Raha natrika ny fanokafana ny fikonan-doham-pirenena ianao dia nisy ny mopera izay nitoroteny nandritra izany fanokafana izany, ary izay ngamba no raisiko le teny izay nilazainy teo dia ny hoe nahoana ny siny vaovao sy ny hoditra vaovao no asiana divay tota. Ny tiana holazaina zany hoe siny hoditra vaovao dia mitaky divay vaovao. Hitantsika any amin'ny teny soratra masina zany. Zany hoe rehefa hiditra sy tena hatanteraka n'le fanavaozana ianao dia tsy maintsy misy zany ny fanadiovana izay atao, tsy maintsy misy ny sélection izay atao. Raha any ivelany zany mijerentsika dia tena hitanao tsara zany, mazava tsara le hoe alternance démocratique. Zay ngamba ny ahafahana miteny azy dia ny hoe rehefa misy zany ny fialana na faharesena ao anatin'ny fifidianana ny ekipa anankiray dia misy ekipa anankiray hafa mihitsy zany miditra manolo an'ireny ekipa ireny. Ohatrohatr'izay zany aloha ny eo amin'le resaka mpitatana ny firenena, zany hoe fiheveranay azy eo amin'ny safidin'i Madagasikara zany dia tena misolo avokoa ny any anatin'ny izay olona nandray anjara, tsy teknisien zany fa indrindraindrindra hoe ny any amin'ny resaka mpandray anjara na mpiara-miasa tamin'ny fitondram-panjakana teo aloha. Zany hoe diovina mihitsy zany le fitondram-panjakana, mitaky olom-baovao zany le izy mba ahafahana mitondra marina an'le fanovana takin'ny vahoaka. Eo ankilan'izany indray misy ny fanatanterahana ny fikonan-doham-pirenena ohatra. Ireny zany ny azo atao hoe occasion ngezabe zany ahafahana miroso manova, satria iaino ny feon'ny vahoaka indray ne ianao mandritra n'izany concertation nationale zany fa iza manokana aloha dia somary gagagaga ihany ny amin'ny hoe tsy nisy na ny prime ministre na ny filoham-pirenena nanatrika an'izany fanokafana ny fotoana fanokafana ny fikonan-doham-pirenena izany, nefa zavatra tena goavana takin'ny vahoaka, zavatra tena tokony homen-danja zany amin'izao fanovana izay takiana eto amin'ny firenena izao. Misy zavatra maromaro zany ny mandrakotra an'izay hoe fanovana na fanavaozana izay. Ny eto amin'ny safidin'i Madagasikara dia mizotra kokoa zany makany amin'le hoe fanovana ifotony, zany hoe ravana avokoa zany ny androm-panjakana rehetra misy dia mametraka rafitra vaovao, mametraka feuille de route vaovao mba anazava ny transition zay ho alehan'ny firenena, mba hampazavazava zany ny rehetra hoe ohatrohatr'izao ny lalana aleha ary fepitaona, ohatran'izao dia tonga ny amin'ny tanjona isika ary izotra makany amin'ilay fifidianana. Hitantsika moa zany ny ao amin'ny HCC, ny HCC teo aloha, ny filoha teo aloha ihany akoatran'le nsoloana vitsivitsy teo reny, fanampijaliana zany ny HCC zany any mpitolole hatram'izay dia resaka azo raisina fa tsy mitombona. Zany foana na rirarira vahoaka teto amin'ny firenena hatram'izay, ary hatrany tamin'ireny fotoana ireny dia diso fanantenana foana ny vahoaka, ary miandry zany hoe inona indray hono no lazain'ny HCC isaky ny mandeha dia azo raisina fa tsy mitombona. Hatrany amin'ny filohan'ny HCC teo aloha dia efa ohatrohatr'izay foana zany le fandrirarirana sy ilay fanabadona angamba ny vahoaka malagasy. Ny zareo ato amin'ny anteny meram-pirenena indray dia niraitsykombakombe tamin'izao fahavoazana sy fahantrana lehibe manjoa amin'ny vahoaka malagasy zao. Ary farany teo
tamin'ny fanendrena prime ministre dia zay maheno fa manao sony taratasy fotsy ny député atsika ary tatio arina vao napetraka ny anarany prime ministre ary somary gagagaga zany ny sasany tatio arina hoe ay ve izy le napetraka tsika kanefa ianao manao soniko eny avolofa mafantatra dia eo zany no fandraisana isafidy Madagasikara ndreny karazany famadihana ny tolona satria mazava ho azy tsy tafapetraka le aspiration populaire le zavatra nitakian'ny vahoaka malagasy ny zavatra takian'ny vahoaka malagasy zany de mba ny olona hitondra ny feony olona tao anatin'ny tolona ary mahay miara-miasa tsara amin'ny filoham-panjakana colonel Mikael zany hoe tokony ho ravana zany reto hoe rafitra nitsangana tamin'ny repoblika fahefitra reto vendra ny hevitry ny atoko safidin'ny Madagasikara isan'izany ny fitsarana avy malalam-panorenana ny anteny meram-pirenena ny rafitra rehetrarehetra mihitsy zany fa lasa ohatrany hoe nivadika tamin'ny tolona lay fitondrana fanavaozana ve ny président Mikaelany nanao fanambarana teo am'Botsoro ohatra ary niresaka an'izany mihitsy izy hoe ravana daoly ny andrim-panjakana fa de nahagaga taty orina no niverina tamin'izay tenin'izay izy izahay eo am'safidy Madagasikara de maniry indrindra zany nizorana am'izay lalan'izay mba isin'ny stabilité ngamba ny tenenako azy stabilité sy ny hoe fandraisany rehetra anjara ary mizotra ampilaminana makany am'le fifidianana madio mangarahara ary andraisany rehetra anjara eo amin'ny endrik'le fikaonan-doam-pirenena tokony ho apetraka eto amin'ny firenena zany raha tena hoe ho alaina avokoa ny hevitry ny malagasy rehetra fahitan'ny safidin'ny Madagasikara mety ve izao fomba hitondrana an'ilay izy zao misy départementa ministérial moa misahana an'izay fanavaozan'izay eo anivon'ny fiadidiana ilay repoblika am'izao fotoana izao ohatry ny karazany tsy de hita le izy sa hoe miasa mangina ve nefa tamin'ireny nomena toerana lehibe le ministera manana départementa isam-paritra ihany koa nisy an'ilay dinika natao ny tany Fianaratsoa ny tany Tsirana nefa nisy ny tany Mahajanga fa hatramin'izao mbola tsy haino aloha hoe aiza ho aiza izy am'izao fotoana ao anatin'le hoe iny-bolana nanaovana an'io volana febroary tsika zao mbola tsy de heno hoe aiza mazava le izy eo amin'ny fitantanana firenena de misy foana natao hoe lahara-pahamehana ary raha tena napetraka ho lahara-pahamehana izany fikaonan-doam-pirenena zany aminay safidy Madagasikara de tokony efa nisy dingana zany hitany vahoaka malagasy teo ary nisy vokatra ihany koa mbola iverina ihany teo am'le fanokafana ny fikaonan-doam-pirenena teny Ivato dia zavatra anisan'ny mazefatra eno teny dia ny kabarin'ny Ramatoa minisy-mpanjakana namerina indrona intelo mihitsy ny hoe asa-panjakana ity fa tsy resaka fivavahana naverimberina indroa intelo mihitsy zay izay zany de ahitantsika hoe misy mifandrivotra eo anivon'ny minisy-mpanjakana sy eo anivon'ny FFKM ary amiko aminay eo am'safidy Madagasikara de izay fifandrohitana na olana kely mipetraka eo am'ireo antetehana koroa reo no mahatonga ilay zavatra tsy manomboka araka ny tokony izy am'izao fotoana izao dikan'izany zany raha misy ny olana tokony alamina jerena inona no zavatra itovik-hevitra aloha ahafahana miara-mandroso dia avy eo jerena am'izay ny mety avian'ny olana io endrika isehoany am'izao fotoana izao io de azo velarina kokoa io amma firenena lehibe an'izany Madagasikara zany ary misy ihany koa ny karazana ohatra hoe raisitsika ohatra fotsiny ohatra hoe ry zareo musulman ohatra eto Madagasikara communauté ny musulman satria tsy aro kristianina daholo malagasy raha mandeha ianao amin'ny tapany avaratry ny nosy iny dia ahita fa betsaka ny tsy kristianina ny olona ka ao anatin'ny malagasy ihany eny fireny rehetrarehetra reny izay zany de mahita hoe azo velarina bebe kokoa io forma hitondrana azy am'izao fotoana izao io mba isiny le adhésion populaire zany hoe ny vahoaka malagasy manontolo zany no miara-mandroso ary mametraka an'le fikaonan-doha mba azahoana vokatra feno amin'ny rehefa avy eo rehefa tsy maintsy aravina ny valiny zany de tena ny malagasy rehetra no hoeninao ao anatin'le fikaonan-doha anatin'le valin'le fikaonan-doha zay ho tanterahana ka tsisy tombo sy ala fa de samy nenona avokoa malagasy rehetra na avy any atsimo na avy any avaratra na avy any andrefana na avy any atsinanana am'izao fotoana zany karazany efa misy fifandrohitana eo amin'ny vahoaka
eo amin'ny mpitolona tamin'izany fotoana sy ny mpitondra. Raha hoe amerina izay fampitokisany izay, ino no tokony ho ataon'ny fitondrana fanavaozana zany raha ny fahitan'ny antoko safidin'ny Madagasikara? Voalohany indrindra, iny tolona izenirahana natao iny dia nandeha voalohany aloha ireo zandry zanakitsika GNZ. Nisy fotoana moa somary nasena nangina aloha mpanao politika, ary tateoriana natsona indray mpanao politika anatevina n'izany tolona izany rehefa hita zany fa somary ny saintokely anga ny tolona zay natao tamin'ireny, ary somary nahazo vahana indray zany le tolona tateoriana ataontsika 2-3 andro teo, ary somary nanomboka enjakenjana zany le départ teo an'Tabarinandriana tamin'ireny. Taorianan'izay no tonga ny zareo Kapsaty ka nahazahoana n'le vokatra zany makany amin'ny fandresena. Ny zavatra tiana ambara amin'izany dia raha ny vahoaka malagasy fotsiny dia tsy azo le fandresena, raha ny miaramila ny Kapsaty koa fotsiny de tsy nahazo fandresena. Dikan'izany mifameno tsy maintsy ny fiaraha-miasan'izy roa reo zany no nahazahoana ny vokatra io. Noho izany ny mpitondra akitry io zany de tokony mihaino lalandava, mihaino mandrakariva an'ireo zandry zanaka amin'ny GNZ reo amin'ny fanatanterahana ny fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena. Raha tsy zany dia hipetraka indray zany le karazana frustration eo amin'ny tanorany amin'ny hoe tsy henona mihitsy izahay, ohatrany hoe mandeha rery le zay ve nytolona dia nefa ohatrany tsisy fihenonanay etc. Ka izay zany nanaporisihana ny aporisihana ny eo amin'ny fitoram-panjakana mba hieno manjakariva an'ireo zandry zanak'ireo, ary maninona koa moa raha mena ndraikitra izy ireo eo amin'ny fitantara. Tsy olana mihitsy ange zany, misy olona mahay ange amin'ireo GNZ reo, docteur daholo ny ankabeazan'ireo, ary za de mamporisika hoe omeo sehatra izy avelao ny tanora, anteny meran'ny tanora dia hitondra ny anjara brikiny anatsara ampandroso ny firenena. Inona moa ny zavatra olana amin'izany? Fa ny zavatra mety ary efa ndresahako ombinombieny zany manahirana amin'izao fandresena nge aloha ny anaran'izao amin'izao fandresena azotsika voaka malagasy zao dia tady ivanga mba le resaka firaisankina, satria nisy firaisankina napetraka nahazahoana n'le tolona. Rehefa vita le tolona, azo le fandresena, hita somary misy zavatra miva zany eo anivon'le firaisankina. Raha ohatra zany misy sosikevitra aroson'ny tanora dia entina mpanajana zany, misy sosikevitra entin'ny mpitolona entina mpanajana eo amin'ny latabatra boribory, kanefa ave mihaino koa le mpitondra. Zany zavatra zany zany tsy maintsy arindra mba hipetrahan'le firaisankina, satria efa nyresahako foana zany raha vao mitamatama eo de misy tokoa ny risika iverenan'ilay zareo teo aloha. Tamin'ny taona 150 nanatanteraka tolona zay namana Michel tany amin'ny 250 tany de ohatrohatr' zao le situation zany, satria nisy tolona nandeha dia efa karazany hoe tapaka teo anatrehany vahoaka hoe ny pastora Andriamanjato Richard no atao prime ministre. Akory ny agagan'ny vahoaka fa nga tompokolahy Francis Karavony no lany prime ministre. Teo zany de tonga de karazany rano mangatsika, rano glacé natobaka teny mpitolona, fa de tonga de karazany diso fanantenana teo zany ny mpitolona tamin'iny fotoana nanendrena ny prime ministre iny, satria le olona niarantolona tamin'ny teo nandritry ny volana maromaro no nantenain'izy ireo ho apetraka eo amin'ny toeran'izany prime ministre zany. Teo zany no nanomboka simba ny tolona zay natao niaraka tamin'ny professeur Zafy Albert, ary tsy mahagaga raha 2 taona monja dia voatery niala teo amin'ny toerana izy tratran'ny empêchement, ary tsy vita an'izany fa tafaverina teo ny tompokolahy amiral Didier Ratsiraka. Amin'izao fotoana zao zany misy sary ohatrohatr' zany, satria tsy ilay prime ministre nantenain'ny vahoaka no napetraka prime ministre, tsy nitolona izy, tsisy
tsy secret zany samy malala daholo tsika tsy mbola nidina indray mandeha teny kiantsa izy tsy tena mahalala ny etaetany vahoaka zay nitolona teny izy ary taitra zany ny vahoaka am'izao fotoana zao tamin'ireny fotoandreny hoe latsaka koa avy any an-danitra tsy fantatra avay zany prime ministre ary somary diso fanantenana zany le vahoaka malagasy am'izao mety ho izay ko ny olana am'reto zandry zanaka ao am'izay da ny aminy hoe ahoana moa zany natongavany ny olona iny teo ohatrany tsy niconsultena ohatrany roadrasin'ny mpitondra ny GNZ da e tonga teny amin'ny assemblée hoe vitany anareo zay fa andana am'izay nareo mianatra hitako hoe zavatra tsy de tena mety kosa fa tokony apetraka foana amin'ny firaisan-kina fifanajana satria ekipa ray eny reo niarany tolole ary tokony zany enona mandrakariva raha izay sarisary sy famakafakana no entinao zay ny sary tamin'ny raiky amby sivifolo am'izao fotoana zao vo niseho indroany rajoelina de karazana fanamparana ny sesilany nataon'ireo olon'ny fitondrana fanavaozana sy ireo mpanohana fanavaozana sy nataon'ny fiadidinan'le fanavaozana zany hoe karazany tady amerina ny sarisary ny seho tamin'izany ve zava-misy zao zany hoe lasa hivadika any amin'ny andro rajoelina daholo indray laloviny amin'ny resaka sentiment lay mpitolona ka mety ho hivadika hanongana n'ilay fitondrana fanavaozana raha tsy mitandrina sy mametraka an'le hoe soto avin'ny tolona ny voalohan'ny fanavaozana raha ndrendrina Mikael ka ny zavatra nyseho tamin'ny raiky amby sivifolo nisy koa somary fanilikiliana an'le namana mpiara-mitolona dia reny namana nahilikiliky reny lasa mivadika izy nakany amin'ny amiral Didier Ratsiraka de izay zany ny tokony evitentsika am'izao fotoana zao apetrao firaisan-kina enoy mandrakariva reo mpiara-mitolona satria rehefa ilikilika ao izy de lasa izy makany amin'ny adversaire ndray ary mety hiteraka fahavoazana ilaina daholo ny hery rehetra ahafahana manakana ny tetika zay ho ataon'ny mpitondra teo aloha izy amin'ny mpitondra teo aloha tsy maintsy anao izy zay iverenany eo zavatra rary ny sitsiny zany fa am'izao fotoana zao zany mbola hoe somary mbola tsy mikatona le fery tamin'ny tolona zay natao fa rehefa tsy mirahiny ianao rehefa tsy miambina ianao dia misy foana le riska ary ny zavatra voalaza kokoa matetika de ny hoe any am'ireo olona reo anie ny vola any amin'ny vola ary fitondran'ny Rajoelina nefa nanonga-panjakana farafaratsiny telo nandritry ny fotoana iny nanao izy tamin'ny 5 sy 4 arivo nanao izy tamin'ny resaka député reny nanao izy am'ireny fanaovany inona moa izy teo karazana fampanginana ny fanampenam-bava ny anteny mera-pireneny reny de karazany efa fanonganam-panjakana reny fanalana ny président ny Sénat reny zany de ao anatin'ny fanonganam-panjakana atao zany hoe taletan'ny mpitondra teo aloha io resaka fanonganam-panjakana io any amin'ny vola sinona zany tokony atao apetrao le firaisan-kina izay nazahoana ny fandresena tamin'ny tolona zay natao fa rehefa rehefa mivavatsika de zay misaraka fasika ozy ny taolo malagasy ary tsy mahagaga raha mety anantanina ny fiverena ny filoha teo aloha zay zany no azo ambara firaisan-kina hatrany ary tsy ahilikilika ireo namana niaran'ny tolona nandritry ny tolona zay natao isan'ny natezitra ny olona mantsy ny mahakasika ny fiaviny ny anteny mera-pirenena sy ny hoe fiovaovany tao de maro anisa nanohana ny andro Rajoelina am'izao fotoana zao lasa manohana an'le fitondrana fanavaozana ilay nanohana ny andro Rajoelina amin'ny anteny mera-pirenena ary lasa ohatrany hoe ireo no toteny nefa ireo nitakina teny Kianja ihany koa ny andravana ny eo anteny mera-pirenena satria raha nanao ny asa n'ireo solombavam-bahoaka ireo efa ely andro Rajoelina ny esorina miala tsy volam-pirenena zay indrindra natonga teny aminao teo hoe le fanovana ifotony no nandrasan'ny vahoaka malagasy zany hoe ny anteny mera-pirenena ny HCC dia miara-mandinika amin'ny alalan'ny fikoanan-doam-pirenena izay fomba ahafahana mandroso makany amin'le fifidianana madio mangarahara andraisan'rehetra io zavatra rehetrarehetra iny hoe tsy maintsy iefarany amin'ny resaka fifidianana avokoa ka mety resaka tsika lala-pifidianana rehefa avy eo satria rehefa tsy haitsika koa ny manakana na miaro le tolona zay nataotsika eo aniva ny fifidianana zao za tsy ny teny hoe angala-bato
fa hoe ametraka fifidianana madio mangarahara andraisandretsa anjara satria nandray anjara tam'izany fifidianana ndrotsaka fifidianana solombavambahoaka atao amin'ny boriboritany fahatelo ny tenako ary karazany fampianarana ny hoe tahaky ny ahoana marina moa izany fizotra ny fifidianana eto amin'ny firenena izany de misy candidat tsy manao propagande akory izy fa mandehandeha fotsiny izy ianao zany miezaka mampita an'le hevitra le foto-kevitra tianao apetraka eo anivon'ny boriboritany fahatelo le programme nasa etcetera etcetera fa tsy hany mihitsy any mihitsy zavatra ilain'ny vahoaka ny vahoaka de le hoe zay manolotolotra anay ihany nenay fidinay soatoavina eto mihitsy zay moa ka izay zany no ezaka be io za tsy miteny hoe ho vitan'ny fanavozana avy hatrany ny tonga de anao zany misy toetsaina koa le izy ary misy resaka zany fividianana ny vaton'ny vahoaka eny amin'ny fokotany eny izy ireo zany no zavatra hitany amin'ny hoe rehefa tonga le andro mpifidianana iny mihitsy dia misy karazana mercenaire zany any candidat mandeha mizara vola hoe na mifidy ny ranony tsika mifidy andranona ty iny anina kely mena vola kely etcetera ary sy mba an'izay zany le fifidianana eto Madagasikara avy eo misy karazan-javatra maro be momba ny lalam-pifidianana zany afaka resantsika angamba rehefa avy eo izay eritreritra eo amin'ny safidy Madagasikara zany hoentana amin'izany resaka fikonan-doha zany satria zava-dehibe loatra ny ho avy Madagasikara ao aoriana ny fifidianana izay tsy ho maintsy ho tanterahana eto amin'ny firenentsika eo. Aloha tonga de resantsika zay hoe fanavaozana ny hoe lalam-pandroenana sy ny lalam-pifidianana zany anisan'ny fototry ny olona andreo mitarika ny crise miverimberina teto amin'ny firenena ty lalam-pandroenana tonga de hoe fidina eny sa tsy ity milatsaka avany le izy eo ihany koa ny lalam-pifidianana izay hoe nipetraka tamin'izany avokoa reo mpitondra niongana teto amin'ny firenena satria nisetsika politika avokoa no nampialan'ireo filoha fandimy teo aloha zany raha ny repoblika fahaefatra manokana isan'izany Rajaonarimampianina tany amin'ny fahatelo Marc Ravalomanana ny amiraly Safy Albert io Andry Rajoelina ny repoblika lalam-pandroenana Natsanganiana nampiongana azy eo zany tsika hoe rafitra toy ny ahoana mariny ty atao ity izy maro le andiny-dalàna ao fa tsy miatra le izy ary lasa ohatrany hoe misy ambony lalàna de misy ambany lalàna ihany koa ka izy indrindra namana Michel eo ihany le lalam-pandroenana fa le olona manatanteraka azy koa mbola ao amboniny le lalam-pandroenana ka eo zany no mila le fanovana zany ao toetsaina aloha hoe anaraka ty lalàny ty sa viliko kely makatsy ty de ataoko an'izao ty de manao an'izao kely tsika dia voadinganao foana le lalàna zany hoe miainga am'le olombelona mihitsy aloha le zavatra raha resaka kely tsika ohatra ny lalam-pifidianana angamba ohatra resantsika kely hita foana ohatra teto Madagasikara ireny campagne électorale indrindra ny Orange ny tena manao azy entana zany le artiste BDP dia lasa fety be misy ny tombola misy ny fizarana vola fizarana t-shirt fizarana casquette etc fa ilay hevitra le foto-kevitra ilay programme nasa hoentinao an'le firenenao ohatra tsisy ninona ianao ne tsy misy izany fa ohatra ny afalifaliana fety be fotsiny no atao dia miroso any am'le fifidianana le olona ianona zao malaza le candidat ohatran'izao malaza le ohatran'izao ny bogosy zay nahazo t-shirt tamin'le candidat ohatran'izao ka ireny zany no ilaina fitandremana ny aminy hoe tokony ho foanana aloha zany ny artiste amin'ny resaka propagande eto Madagasikara proposition avy aty amin'ny safidy Madagasikara eo ihany koa reny t-shirt ireny zany tsy hitako zay hoe tsy tokony atao vaindondra raha zany t-shirt izany ary ny famerana angamba amin'ny volan'ny candidat no tena zava-dehibe hoe asa omena fetra zany le vola ampiasaina satria zava-doza amin'io vola be midangana io dia mifampiraharaha sahady amin'ny olona any ivelany ilay candidat hoe ohatra meko ohatra tsotra ianao rehefa lany eo zahay de omenay anareo ny zavatra ohatran'izao ohatra hoe omenay anareo ohatra meko ohatra sao ny secrenina ohatra na omenay anareo nosy kely anankiray
eo akaiky Madagasikara eo tonga mpanona zany mame vola tsy toko tsoforoana entina miatrika le fifidianana rehefa avy eo nefa le takalony ane fivarotana tanindrazany zany loha ranombola aloha zany voalohany indrindra tokony ferana ihany koa le vola ampiasaina dia ile gadget kely zany le famitahana vahoaka toy ny t-shirt ny casquette ny concerta ngezabea tokony ajanona kely aloha am'le resaka fifidiana fa aoka mba ho programme contre programme débat zany ny tena andrasany ao am'safidy Madagasikara atao maro ohatra zany any fianaratso any faritany zany misy débat miainga foana tsy voatery le candidat irotsaka akory fa ny ekipany koa nge afaka manao débat hoe inona marina raha zany no vaolana entinareo anafaka nyity firenetsika ity dia samy mandray anjara daholo zany ary ny FDB sy ny programme no hitsarana ny candidat am'izay fotoana zay fa tsy ny sary ety ivelany ny resaka tombola sy ny sisa zay zany anisan'ny zavatra tokony apetraka ary eo am'ty resaka délégué de vote ty koa tiana apetraka kely fa misy zatra manahirana kely io eo anatin'ny fokotany anankiray ohatra zao misy délégué de vote izay an'ny candidat ray ataotsika hoe an'ny Narkodardjone le délégué de vote ireo olo reo ao anaty fokotany ray eo amboriboritany fahatelo fantatry ny président pokotany reo olo reo olona fanerasera aminy isan'andro reo ary raha ohatra zany misy zavatra atao izay proposeny ny président pokotany aminy sarotra aminy andahany le président pokotany satria mety izy tsindro hoe raha vao tsy manaiky ny zavatra angatahanay ianao de tsy azo mihitsy ianao amin'ny fanampiana rehetra zay omenay avaty amin'ny fokotany zany hoe manana emprise am'le délégué de votenao zany le président pokotany ka sarotra ao azy ny anda an'le zavatra angataha amin'ny président pokotany ka izany indrindra mahatonga anay amin'ny safidy Madagasikara ny mametraka ny hoe aoka tsy ho tendrena intsony ny chef pokotany fa tena miroso amina fifidianana mihitsy zany de zay lanim-bahoaka no aoka ho lany président fokotany miainga eo amin'ny président pokotany daholy ny mikimaky rehetra amin'ny resaka fifidianana eto Madagasikara noho izany aoka re tompoko mba ajanona am'izay ny fanendrena ny chef pokotany fa mba hizotra amin'ny tena lalao demokratika maro Madagasikara dia ny fifidianana zany manomboka hatrany fokotany miakatra aty amin'ny hatraty amin'ny fifidianana filoham-pirenena zay mahakasika an'le hoe fikarakarana le fifidianana fa eo am'le rafitra mpanomana sy mpikarakara ny fifidianana io ihany koa nisan'ny fototry ny olana satria olona avy any amin'ny fiadidinan'ny repoblika lasa filohan'ilay rafim-pifidianana hitantsika Andriamatoa Marcel avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika any Rajoelina lasa filohan'ny seny ny fitsarana mbalalam-pandroenana ihany koa ohatran'izay olona avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika na de hoe misy olo-tena azy ny avy amin'ireo androm-panjakana misy eto amin'ny firenena sy ireo hoe koroafa ireo mahakasika an'izay misy mangataka amin'izao hoe averina any amin'ny ministera ny an-tany mpiarakarany fifidianana zany hoe ny administrateur civil zany ny fahitany antoko safidin'ny Madagasikara tokony iverinany tokoa ve sa hoe tokony ho avaozina lay rafitra de le olona mandefa solotena mpiambana anatin'ilay rafitra mpiarakarany fifidianana ihany koa izavy le izy aloha zany mbola miverina ihany le toetsaina le toetsaina aloha ary tsy piana eto fa ao anatin'le fanivany fotony eny ao anatin'ny kajina ny atoko ny safidy Madagasikara iny ny seni hoe avozina ihany koa fa voalaza fotsiny teo ny HCC sy ny Assemblée nationale fa tokony miaraka am'ireo ihany koa ny resaka seni zany le hoe alefa any amin'ny atitany ve le raha izay eo am'safidy Madagasikara dia tazomina angamba le seni fa ireo mandrakitra tokony hanana solotena ao avokoa zany ny atoko nefa tsy vita zany raha am'izao rafitra fahitana ny atoko zao noho izany izahay koa dia anisan'ny manaiky ilay proposition hoe
atambatra ny atoko zay mitovitovy fijery fa tsy hoe atoko 200 atoko 300 no eto Madagasikara fa raha mijery ny anyvelany netsika de hoe républicain démocrate zay ihany zany no hitanao misokadiny eo a ny eto Madagasikara koa zany de tokony efa miditra am'izay toejavatra zay hoe atambatra izay mitovitovy hevitra dia mety hoe ataotsika mety hoe miala any amin'ny 200 300 de mety hoe tokony mba atao mba hoe any amin'ny 10 na 4 ohatra am'izay fotoana zay a de mora kokoa zany a ny mampiditra ny solotenany reny ao anatin'le CENI vaovao any anaty fotoanando zany zay de anohana an'izay hevitra zay hoe mila arindra avozina ny satan'ny atoko eto Madagasikara ary ao arinan'izay a dia hotsotsotra kokoa ny fandaminana ny solotenany atoko izay hotafiditra ao anatin'le CENI vaovao tokony anana représentant daholo izy a ary tokony tsisy tombo sy ala fa au même pied d'égalité a de am'izay fotoana zay a sarotra ihany kosa angamba ny isin'ny fanodikodonana eo anivony zany CENI zany. Nareo anisany tao anatin'ilay antoko politika 300 nanao soni mikasika ny accord politika tamin'ny 20 volana janoary maro ny tsikerana azo anareo tam'ireny hoe ahoana reto antoko reto efa mivoy sady ve le hoe fizaran-tseza kajikajo ohatrany tam'izany fa hitan'ny antoko safidin'ny Madagasikara isan'ny nandray anjara tamin'ny soni iny ahoana ny tena hoe tanjona tao anatin'iny zany ny fandraisan'ny safidy Madagasikara anjara tao anatin'iny a de ho tombontsoa ambonin'ny firenena satria zao raha ohatra mizotra ary tsika menakavy ao anatin'na transition na intérim tsy arak'izay filaza azy io de ohatrohatrany ahoana ary a ilay faharetany ary aloha ny tiako apetraka hatramin'rovina ary efa nisy eto Madagasikara namana Michel ny hoe tetezambitatra tonga hatrany 5 taona ka mba hialana am'izany toejavatra toy ireny zany dia rary nihitsiny kosa raha ohatra atao mazava le lalao aminy hoe ataotsika eo amin'ny 2 taona ohatra raha tsy diso atao 3 taona max no tapaka tamin'iny assise de parti tena korondrano iny zany hoe au contraire misy le miteny foana ny aminy hoe hitady seza tsy resaka fitadiava-tseza le izy fa raha mahita teo efa voalaza teo ny inona ireto androm-panjakana misy eto amintsika reto tsy ny filoham-panjakana raha efa niteny fa zany CENI zany ve io CENI io ve ozy no anaovantsika fifidianana zavatra mampikaikaiky atsika menakavy ny fifidianana karaka ny CENI zany hoe isan'ireo tsy makasitraka zany ny filoham-panjakana nefa mbola reo ihany ry zareo ary ny vahoaka matonitrotra dia mba izotra makany am'le fanavozana fanovana ifotony zany hoe tsy resaka fitadiava-tseza akory le izy fa au contraire mba misy balise ilay transition zany zay taterahana eto amin'ny firenena ny zavatra nydinina atao anatin'iny assise iny eny resaka lalam-pifidianana hoe firy taona no tokony ho faritana ho an'ny président pokotany ho an'ny maire no an'ny atelier ohatran'izany natao ho an'ny filoham-pirenena efa voaresaka atao koa le nresahako teo reny momba ny vola ampiasaina inona moa maharatsy an'izany eto amin'ny firenena tsisy resaka mihitsy tao hoe izara seza tsisy resaka n'lay fitadiavana filoha lefitra isam-paritra ve tamin'iny masy nisy miresaka filoha lefitra isam-paritra fa inona moa maharatsy an'izany raha hitondra stabilité ho an'le transition zay atao eto amin'ny firenena fa tsy nisy resaka kosa atao hoe izara seza ho an'ny atoko zao na izara seza fa ho tombontsoa ambonin'ny firenena zany a lalam-pifidianana ny resaka fomba fitantanana le transition ohatrohatr'izay zany no zavatra ny dinihana atao izay tsy hitany safidy Madagasikara zay mety maharatsy azy fa au contraire manazava mitsilo n'le lalana ale zany a mba tsy raviravitanana vahoaka hoe ho aiza ihany tsika ty ary efa voalaza teo ny amin'ny hoe mety fitaran'ny tetezamita etcetera etcetera iverenako makasika an'le rafitra fanavaozana lalam-panorenana misy mivoy be am'izao lay hoe état fédéral état régional état unitaire tsy mety tsony fahitan'ny antoko safidin'ny Madagasikara indray makasika an'le hoe firafitry ny lalam-panorenana ny repoblika zay itsangana eto am'izao fotoana zao zany a teraka olana moa le hoe rafitra unitaire zay hoe ny fangongon'ny fahefana teto Antananarivo fa tsy nisy le fitsinjaram-pahefana isam-paritra
tsisy ny fampandrosoana. Ny zavatra miseho aloha zany a namana Michel tsy anjara ny safidy Madagasikara ny andeha hanapaka hoe état unitaire no atao eto Madagasikara na état fédéré fa izay ange le fikeonan-doha anjara ny malagasy rehetra no mandray anjara ary ao aorinan' zany fikeonan-doha izany no tokony hanapahana zany zay rafitra hitondrana Madagasikara nefa na izany ara dia raha maka fotsiny tsika ny ohatra ny ao Toamasina ohatra lalana makany Toamasina am'izao fotoana zao raha mahita port voalohany Madagasikara nge Toamasina ary ny vola be tena miditra amin'ny firenena zany saika vao Toamasina avokoa dia tsy rariny kosa amiko raha ohatra hoe amin'ny faritra iny mampiditra vola be tahaka an'io de alefa miakatra ty Antananarivo aloha le vola de zay ambokamboko kely sisa averina any anamboarana ny lalana na any amin'ny ao amin'ny Toamasina ville na ny national mandeha makany zany hoe eo amin'le fitsinjarana n'le fitsinjaram-pahefana angamba no tokony ho amafisina raha fijerinay le fitsinjaram-pahefana tena izy zany hoe tsy mivangongo loatra aty apotiny ny fahefana sy ny vola izay entana ampandrosoana Madagasikara zay nenay no tena ametrahany tsitripa hoe apetrao kosa le fitsinjaram-pahefana tena izy ary zarao aradrariny izay vola entina mampandroso amin'ny faritra ohatra zao ny fitrandrahana any amin'ny QMM sinsisa le tamberina ndraikitra am'le vahoaka am'le ponina eo amin'ny faritra zany de tsy misy inina fa de tonga dia lasa miakatra daholo ny tombotsoa ny vola ampidiriny zany fitrandrahana izany dia etsekilany le vahoaka dia resaka fianarana zao ny hitako anaovanjareo ezaka kely manome kely inona moa ty filaza azy resaka ino moa ty le fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy misy geste kely ataondry zareo kanefa zay mahita fa tsy ampy zany tena mila kosa hoe zavatra mivangana ny faritra misy ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany ohatr'ireny de aoka ny malagasy mba tsy atao akilabao fa isitraka ary isitraka arany tokony izy ny arem-pirenena aradrariny zay de misitraka aradrariny ny arem-pirenena mahakasika ny diplomasia sy ny hoe fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany tiako anohizana ny famakafakana Andriamatoa Rakotoarjaona Nirina filohan'ny antoko safidin'ny Madagasikara ny herinandro teo tany Rosia ny fanavaozana ny Republikan'ny Madagasikara zay anisany hoe nambarany fa maro no afaka iarana miasa sy hoe ifandraisana amin'ny Rosia zany hoe azona tombotsoa gagnon zay mitsy moa le nambarany tamin'izay ny hoe ifandraisantsika amin'ireo hoe mpiara-miminantoka any ivelandreo ny ho amin'ny rampitso fa 7 ny volana febroary ho raisiny filoha frantsay eo amin'ny lapany Elysée ny filohan'ny fanavaozana eo no milaza hoe misokatra amin'ny rehetra Madagasikara manomboka eto fa raha ny famakafakana hoentin'ny safidin'ny Madagasikara inona ny tokony ao an-tsaina zany rehefa hoe ivoy an'izay hoe diplomasia fisokafana izay amin'izay isika hiditra amin'ny vondrona BRICS moa mandeha ny resabe hiditra amin'izay Madagasikara misy an'ireo vondrona iverina misy amin'ny Madagasikara amin'izao miady amin'ny BRICS raha izay atao safidy Madagasikara aloha no antanina mikasika an'izay dia tsy afaka ny sabaka mandrakariva Madagasikara raha miresaka diplomasia zany hoe fotoana voafetra ihany aminay zany no ahafahana manao an'io hoe tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa io na misabaka satria raha mijery isika ny contexte iainany zao tontolo zao amin'izao anio ity zany de miatrana anery zareo Amerikana hamely ny Iraniana amin'izao fotoana zao ary name 10 andro indray andry zareo Iraniana zany alohan'ny andefasana ny daroka zany any Iran zany de tsy maintsy ao anatin'ny saitsika koa ny zavatra nyseho tatoato koa zany de ny fanaovan'ny Amerikana kidnapping ny filohan'ny Venezuela Maduro zavatra mampieritreritra be ane zany satria filoham-pirenenao ao amin'ny taninao zany de afaka alain'ny olona keriny ohatr'ireny de tsisy afaka am'teny le fiandrianana zany tena hoe hitsakitsahan'ny olona
farak'izay zokony ohatra fitenin'ny tanora azy nefa ohatrany tsisy afaka mihetsika. Ny zavatra tianao fantatra zany sy mila fatarina dia misy zany le herin'le firenena lehibe tandrefana de mazava misy koa ny herin'ny tatsinana am'izao fotoana zao Rosia tsy Rosian'ny Brezhnev sy Gorbatchev tsony fa ilay Rosian'ny Vladimir Poutine de matanjaka be ary efa mahasamy tenir tête ny Amerikanina ary inona moa mahatonga ny Iranianina masa hoe tsy milefitra eo mandritra ny efa elaela zay tsy milefitra fa de hoe miandry le fanafian'ny Amerikanina satria manantena an'ireo naman'ireo izy. Madagasikara zany de ao anatin'izany tontolo zany koa hoe misy kidnapping atao amin'ny fitondra fanjakana, misy zavatra mihetsika ohatra ny composant ny fitaovam-piadiana Amerikanina de ny akamaroany mbola any Chine no amboarina nefa ny anankiray aty amin'ny tandrefana indray ny am'tatsinana zany hoe i Chine zany zao no anisan'ny mampatahotra ny rehetra satria fitaovam-piadian'ny Amerikanina zany am'izao miakin-doha lasa miakin-doha am'zareo sinoa. Zany zavatra zany de mila jerena amin'ny diplomasia satria hoe raha mandinika an'le nanjoa Venezuela zany ianao dia tsy maintsy iza zany mba hiaro amin'ny malagasy zay nge le toe-tsaina voalohany indrindra iza no mba hiaro amin'ny malagasy raha mitrangeto zany toe-javatra zany de tsy maintsy mba mijery piaro ianao tsisy famezatseny mijery piaro kanefa na oelana ho aingana tsy maintsy hifidy ianao ny lalana tena ho alenao satria zao izotra makany amin'ny ady io raha io raha ohatra ka mizotra makany amin'ny ady io izay isafidy Madagasikara zany dia tsy manaiky ary mitsipaka izay mety ho fametrahana base militaire eto amin'ny firenena tsy azo ekena mihitsy zany satria rehefa misy ny sanatry vava ohatra hoe base militaire na firenena tsy fantatra tafapetraka eto Madagasikara de lasa ho cible ny firenetsika izay zany aloha de mila tandremana mihitsy am'le resaka diplomasia ny fametrahana base eto amin'ny firenena faharoa manarak'izany izay koa de mitsipaka nyty fandefana mpitsopinenana na tsy fantatra zay ilazana azy vahiny marobe aty Madagasikara tsy azo ekeny zany eo raha ny fahitanay ny safidy amin'ny Madagasikara azy zany hoe aminay zany dia tokony mifidy ny lalana ho alehan'ny Madagasikara ary tsy am'izao vanim-potoana ao anatin'ny transition na intérim zao no anaovana an'izany raha ny eritreritray satria tsy lanim-bahoaka ny filoham-panjakana ankehitriny fa maninona re raha iandrasana ny fikaonan-doha zany misy ady hevitra be eto amin'ny firenena hoe aiza marina no alentsika malagasy zany ene no andrasana vahoaka malagasy hoe mandray anjara am'le fampandrosoana aleo andeha ny ady hevitra rehetra de aravintsika menakavy ny mikasika an'izay dia anjarantsika malagasy ny mifidy ny lalana aleha na hiaraka mitandrefana na hiaraka am'zareo tatsinanana. Izany hoe zao fitondrana fanavazana zao zany tsy tokony handray fanapahan-kevitra makasika an'izay fifanarahana eo amin'ny resam-pirenena izay ve raha hoe zao zava-misy zao fa tokony hiandry na izy hevitra avy amin'ny vahoaka na rehefa voafidy aminay safidy Madagasikara de zay mba hevitra hoe reto zany nenay tena mba edivanay le zo fototra ny edivana tena kianja ny rano ny jiro reo any tena napietsika mivoaka malagasy satria efa tafahoatra loatra le zavatra nyseho teto am'izao fotoana zao mbola tsy afaka amin'io tsika mba tsy de raha itsika teroka tsaiko nareo fa raha nyzay teroka la zao de tena mijaly tsy mitetetsony robinet io zao vao misy kely any maraina adiny roa eo ngamba de any eny aveo ny resaka jiro koa mbola misy fahatapahany any ka eo zany no apetraka le izy hoe avelao mba ilay zo fototra ny rano ny jiro no atao ametrahana ny tsindrim-peo amin'ny zao transition zay atao zao ny zo fototra eo akaikin'izay de ny fandriam-pahalemana satria ireny tranga ny seho teny Antsirabe fandorono velona etcetera reny dia maneho ny tsy fahatokisany vahoaka ny fitsarana ary ihany koa ny mampiseho ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao zany noho ny tsy fisian'ny asa
noho ny tsisy ny fandriam-pahalemana de mirokatra ohatr' zany ny asa ratsiny ny jiolà zany a ka amina transition ohatr'zao zany a amin'ny hoe maramila mitantanà amin'ny firenena tokony zany atao vaindondra raha ampiasaina daoly reny maramily reny ametraka ny fandriam-pahalemana ampiasaina daoly ny teknicien rehetra andravina nyty resaka amaolana mikasika n'ity rano sy jiro ty inona maro ary am'ireny fandehanana ny velan'ireny zany le tokony ionge ny alefa aloha hoe mba ampio zay am'ty resaka rano sy jiro ty io tena fahavoazavoaka malagasy amin'ilay zany de io aloha tokony ho alefa fandriam-pahalemana rehefa aveo a vita ny fandriam-pahalemana dia ilay ady amin'ny kolikoly io angeny tena nampiretaka ny régime rajoely ny resaka kolikoly maka ao amin'ny fitsarana ianao rehefa tsy manam-bola ianao de resy foana ianao ninona zany zavatra ataonao ka manana ny vola ianao na manama mampitondra ianao de tsy manana iay ianao fa afaka mandry tsara ianao amin'ny alina tsy manana iay ianao satria manana ny vola ianao manana namana ianao iaro anao io kolikoly io tompoko no nampirodana ny arajoely anisany ary tsy eo anivon'ny resaka fitsarana ihany fa na any amin'ny resaka fahasalamana ny mbola kolikoly ihany hoe rehefa itsabon'ny fianakaviantsika ve tsika itsabon'ny zandry zanaka sy ny avatsika ve tsika de mbola mila manao tsolotra kely aroa tsy olotra tsi zay vao tena karakaraina tsara ny avatsika zany hoe efa aloha le fitondrana teo aloha zay zany tena tsy maintsy atao ao-tsaina hoe izay fahalovana teo aloha zay a mila renina aingana amin'ny fanafoanana ny kolikoly isatsokajy ny eny amin'ny départementa rehetrarehetra raha ohatra ary tsika mahazo fanampiana be avy any velany amin'ity resaka rivodoza ity ohatra je nandalo teto amintsika io raha ohatra ka mbola manjaka ny kolikoly tsisy ho tongany ene ny fanampiana ainao foana ny manœuvre kely fanaovan'ny mpitatana sy ny mpikarakara am'izany a zavatra tsy apahafolony tsy apahazato ny kory ny tena tonga any avoaka malagasy ka izay ato am'safidy Madagasikara zany a de mametraka zo fototra ny jiro sy rano a fandriam-pahalemana ny fanenjehana na fanafoanana ny kolikoly eto amin'ny firenena ady goavany zany a fa le fanavaozana le fanovany fotony de miala ihany koa dia miainga ihany koa any amin'ny resaka kolikoly teboka farany tiako resana kely ny nambaranao teo mahakasika an'le hoe fandrindrana andreto fanampiana ho an'ny drabona tamin'ny fandalovan'ny rivodoza ireny mampitarina ny olona izy io amin'izao fotoana satria amina miliara ny fanampiana azotsika avy any ivelany azo amin'ireo mpiara-mionantoka manohana tonga eny amin'ireo rafitra natokana isahany zany fa amin'izao fotoana mampalahelo Andriamatora Kotorajaona Nirina ilay fitsinjarana anazy satria mitaraina ny olona ao atao masinao inona no mety hoe vahaolana sy mety hoe hevitra hitanareo anatsaranin'izy io mba tena hisy fiatraikany ho an'le vahoaka trabona satria tena hoe Tomasina ray manontolo mihitsy faritra tsy nanana ny trabona tamin'iny rivodoza iny mangarahara aloha voalohany rehetra tsy maintsy manao mangarahara mpitatana isaky misy zavatra atao zany de ao anaty mangarahara tanteraka ary tsy mbola tafapetraka ange le fanovana fotony satria mbola be deabe ange ny any anaty fokotany any no teo niara-ny asa tamin'ny zadratsy tamin'ny fomba fiasa teo aloha amin'ny resaka fanodikodonana ny havana mena betsaka misy rehefa fatapatatra zareo teo aloha hoe retsy ao amin'ny fanoherana ohatra de tsy tonga any amin'ny fanampiana fa ny mangarahara ary ny mampandre avy atrany ny tompona andraikitra zany rehefa hita misy zavatra manahirana na tsy milamina dia mila mandray andraikitra koa le mponina nahita tamin'ny fahita lavitra tena mampalelo mampahonena nahita andreny vahoaka reny a tena hoe lahatra ela be tsy nahazo ary nahazo vary ara fa vary efa simba koa ao anatin'izany zany hoe mampalahelo zany le izy fa mila fanovana ifotony atao Madagasikara mila mena andraikitra zany ny tanorany mila miova zany le mila miova mihitsy le fomba fiasa ary ao am'zay dao misy olona maro be afaka mandray andraikitra ny omena andraikitra am'zany resaka fizarana amin'ny fanampiana etc zao zany manao antsoava am'ireny mpitolona naman'ireny hoe mandraisinareo andraikitra zay io koa ange tsy ho vita ny fanjakana irery fa manao ny organisation zany tsika
de manara-masotsika dia mampiakatra ny tatitra zany hoe misy zavatra ohatran'izao ty aminay inona vahaolana atao ka raha tsy mandray andraikitra itsika niara-ny tolona fa hoe vita ny tolona de hijanona eo a tsy ho tonga mitsika ny fanazavana aoka ho saro-piaro avokoa isika rehetra ny amin'ny fampandehanana ny raharam-pirenena ny amin'ny zotriny indrindrindra resaka tamatavy zany ny fizarana sy ny fandrindrana ny asa fanorenana ny firenentsika any atao masina. Ary mato Rakoto John Nirina filohan'ny antoko safidin'i Madagasikara tapirazady ny fandarantsika tamin'ity atoandro ity mety nisy ny zavatra no manana olazaina tsy voaresakitsika teo fotoana zao hitondrany zany ary afatra ihany koa ny mpanaraka ny fandarana zara hevitra fa mitina an'ireo voaresaka ireo. Misaotra namana Michel name an'izay fotoana andravonana angambany dinidinika zava-dehibe loatra ho an'ny safidy Madagasikara ny firaisakiny ary tsy ndriko ihany zany tiam-pamaranana ny amin'ny hoe nyrahina isika na anao ny tolona nyrahina isika nahazo ny fandresena ka amin'izao fandresena zay azontsika zao aoka tsy horavaina le firaisakina aoka tsy ho azo ny fakapanahy amin'le resaka fanilikilihana satria ny razam-be antsika de efa nyteny hoe ny firaisakina no hery dia raiso re olona vonona hitondra anjara-birika amin'ny firenena karazany mampalahelo andriny hoe mahita an'ireny zareo amin'ny fitondrana teo aloha reny zany voatendry amin'ny toerana maro isan-karazany any amin'ny toerana zay henontsika reny amin'ny fahitalavitra amin'ny haino manjera ka aza ilika ny namana ny aran'ny tolona apetrao hatrany ny firaisakina fa ny firaisakina no hery mba sanatriavintsika androany tsy hiverina eto amin'ny fitantanana amin'ny firenena indray ireo mpitondra efa nalohan'ny vahoaka. Sotra to.